nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Ovelomin'ny Sofia Ravelomanantsoa Miaraka amin'ny Christophe Rabearmanana, Ulika Andriamananteny, Hervalso, Tahirjo, Slov José. Avelo mandray feo Rinjarakotony Rainy, Manadodosa Andra Arson. Andro voalohany. Dia atao hoana ty volan'olona amintsika Rindrema? Tsy hitako tsony tery lila, mivadika ny lohako. Ny fotoana mihamanakaiky. Ny volan'olona amintsika tsy amin'arivona akory fa efa manaly ny raha mitambatra. Sady ilain'ireo tompony amin'ity farany volany ity daholo eny eo ne. Eny e, vo avy tany amin'ny Garavelo mihitsy aho zao. Tsy afaka miandro tsony hono izy efa niondrona nembotra fotoana hontsika. Dia raha sola angamba no mety mbola hiandry kely tapa-bolana eo fotsiny amin'ny azy. Nefa raha oharina amin'ny Andravelo ny volany aty amintsika kely. Ary ty hovatran'olona ianao ka 3 volana be izao. Sady nilaza tamiko ny era matora izay tompotrano fa ahoana? Hanao réparation kely hono ry zareo. Zany Dia ny mbola tsy tonga ho ny fahavaratra dia hanao réparation zareo e. Zany hoe mila vola izy zany ny dikany fa tsy mivantana fotsiny ny fiteniny tamiko. Tena lalina tokoa tiako. 5 volana tsara izay tsy nesako. Loza reriny zara raha mahita tselika kely hohaniny atsiro. So aza fa mbola tsy misy zaza fa asa angamba izay nahazo marina moa. Zaho koa ny mba miezaka amin'ny sasalamba sy ny pasoka ihany fa dia tsy maharaka e. Sady mbola marefirefo ihany ny aiko. Ka izay indrindra e, ianao koa aloha aza mamono teny e. So dia mba hiverenana iny aretiny fandroany eo indray vao ho asa angamba. Iny ianao niditra hopitaly 2 volana iny ange zao ny tena nahasahirana be antsika toy izao e. Kare. Voatery ny trosa ty tsy tero. Ka tsy mahatsindra ny ary Ndrema e. Efa mba afaka mitsangana ihany atsinina. Tena aleo mitandrana mihitsy fa ny fiverenana ny tena loza e. Reno tsara angamba ny tenin'ny dokotera. Raha vao vizana kely fotsiny hoy izy. Dia aiza indray angamba no ahitana vola raha sanatria misy zany. Ary maninona moa zao ianao io mbola tsy matory foana e. Miandry anao anie ahy e. Miandry a? Na amin'ny 12 alina aza vao tonga dia hiandry ianao. Za hitanao fa tsy maintsy mbola mitady mivezivezy any rehetra any. Ka efa saika andeha atory mihitsy nge ato teo e. Fa io aloha sakafonao e. Vary sosoa sy totom-boanjo misy siro nataoko io. Aloha tonga dia hihinana ka. Masotoa e. Ary taizako ianao no nahita an'ireto totom-boanjo be dia be reto e. Voandalana nentin-dramary avy any Atsirony Mandidy ireny. Tonga ny keo mantsy ry zareo e. Dia mba nomeny 4 kapoaka sika. Ny 2 kapoaka io ny endasiko eo avy hatrany dia nototoiko. Ay kosa, misaotra azy. Ndrema, ahoana? Efa nivakianao ve ity gazety androany ity e? Avy ianao e. Aingany e. Eny e, mbola tsy nahita gazety androany mihitsy aho zao. Avy moa fa tany amin'ny ranary mantsy ity no hitako. Jereo nge ty ambany ity e. Io, mila olona anao gardien, tokatena na efa manambady, mbola tsy niteraka. Dia 2 volana no fetra. Toerana ivelana Antananarivo. Karama, jereo tsara io Ndrema. Aiza hoe? Karama hony a. Andriamanitra, napetany ato mihitsy. Vola be ho a. Aiza hoe? Io re eo amin'ny farany indrindra io. Andray, to vola be amanetsiny. Ka zany ho ako. Fa ahoana? Zaza mba gagako, gardien nefa notadiaviny. 2 volana. Fa nahoana ny 2 volana fotsiny? Asa? Zay indray any ivelana Antananarivo tsy fantatra hoe aiza marina. Ka manina nefa raha any ivelana Antananarivo azy ianao koa. Ary ty volan'olona amintsika ahoana? Ilozana iza? Makavansa aloha ka. Makavansa aloha hanomezana an'le olona dia mandeha raha ohatra ka. Raha ety an'izany izy. Ka misy zavatra tsy mazava ao. Inona ny tsy mazava amin'io zao? Ka ty karama vola be ty ka amanetsiny.
ray volana fotsiny efa. Ka zavatra efa tolotr'Andriamanitra angetirindrema natao antsika mihitsy angamity. Vady mbola tsy miteraka hony na tokatena sy nandray ny tadiavina. Moramora aloha ianao fa tsy ambika mikipy amin'izany mihitsy ka. Ianao koa. Ka henonao voalohany aloha any ivelana Tananarivo aiza moa le toerana. Tsy ho anontaniana ve? Faharoa, nahoana ny ray volana fotsiny ny fitra. Ary ny fahatelo inona no asa atao amin'izany ny karama be toy izao no omena? Ka tsy ny manatona any ve izany no aingana manontany? Raha mahaliana anao ny asa dia any ianao mahazo ny valiteny mahafapo tsara. Ao aloha, rampitso amin'ny valo tsy diso ao amin'ny rihana faharoa, faravarana dimy amby roapolo amby zato, miaraka amin'ny karapanondro sy ny sisa zany. Izay zany ka. Dia efa vonoina eo aloha ireo taratasy ireo dia mandeha any ianao Rampitso inona indray ary? Kanefa tsy ho izaho rery koa aloha no kandida ao e. Mazava loatra zavatra efa navoaka gazety ange io e. Saingy tsy maintsy mba tsapaina ihany ny vitana fa sao dia mba hanjarantsika ihany io. Zay aloha e. Rehefa tsy azo azy ve tsy ajanony e. Teny efa valo sasa-marina. Taraka, le ambody azoko ny tena navoatroko. Anarany mba nandeha bis tahaka izay na niezaka nandeha tongotra ihany e. Izay aza no haingana kokoa. Iza moa no nanako fa hoe maika. Tia izao angamba le trano. Rihana faharoa, faravarana dimy amby roapolo amby zato, tena ato izany e. Ohatray, reto lato zahaty marina. Reto ve tsy efa izy 3 olona mahery. Roviny leo vao vita. Tokivy zahaty ahy zany ka. Efa tonga eto ihany anefa fa aleo ilahatra e. Manaraka. Dre, ary tomba vetivety ihany koa izy zany ka. Fa inona raha ny fanontaniana ataony? Sa manangana dosie fotsiny? Manaraka. Andray, olona 5 sisa ny eo alohako. Vita tao anatin'ny adiny ray mahery kely fotsiny ve le olona 30 teo e? Dadan'ny ray zany ka. Manaraka. Eny tompoko. Mantro ianao dia mipetrapetra Andriamatona. Randremana tena tompoko na indrema no fiantso a? Ay, Andriamato Randrema. Azafady iny taratasynao. Eny tompoko. Complet reto? Eny tompoko. Tsara. Miditra amin'ny fantanary sika. Manambady? Eny tompoko. Mananjanaka? Tsy tompoko. Vonina andeha lavitra? Eny tompoko. Toerana amin'ny tokona ihany mantsy le izy, fa tsy dia misy dahalo akory. Mivavaka? Eny tompoko. Ary mino an'Andriamanitra? Eny tompoko. Mino ny avelo na matoto? Mino ny avelo ve ho asa na matoto? Tsy tompoko. Tsara, tena tsara. Tsara tao ohatra amin'ny vokalina. Misafon-tanana amin'ny alina no tiako lazainy. Ka sa ve sa tsy say? Sa tompoko. Bon, sa mamoan'olona? Sa mamoan'olona ve ho aho? Zany hoe raha olon-dratsy ka voatery aro tena tompoko dia eny fotsiny na tsy Andriamato Randrema. Mazava loatra fa tsy misy olo tsara vonoina izany, fa tsy maintsy olon-dratsy.
matoa mendrika ho faty. Eny tompoko. Bon, tsara loatra eto. Minute ratsy mpamosavy sy ny sisa ohatran'ilay hoe matototo ihany. Tsy tompoko. Bien. Aloha tao hoe tsy izay izao no andrasany. Tena très bien. Salama tsara. Afaka miaro toro sy ny sisa. Angamba salama raha ny fijeriko an'se zao a. Tsisy atahorana. Ary firy taona manao zao azafady? 30 taona tompoko. Ka vonona andehana dia rapitso aza? Eny tompoko. Très bien. Ny teny tianao lazaina indray matory andrema? Izany hoe voalohany indrindra aloha tompoko dia any ivelana Antananarivo aiza ho aiza moa misy an'ilay toerana. Manarak'izay dia nahoana ny ray volana fotsiny ihany ny fetrandro isana. Ateo aloha andre matory andrema. Azoko daholo ny tianao fantatra. Hiditra amin'izay fanazavana indrindra isika rehefa avy eo. Le tiako antenanao dia ny hoe ny zavatra tianao apetraka, ny fepetra raha misy. Zany hoe mila vola avansa kely raha mety tompoko satria aleo tonga dia tsorina aminao fa nanan'ny olona vola be ka raha mandeha tampoka tsy mandoa azy dia toy ny mandosotra ka tsy anaika izy. Manaraka izany koa mila vola koa no manana ny dia ary ny farany mangataka 2 andro iomanana alohan'ny tena andehanana. Ny fepetra farany dia kiko randrema. Ny fepetra faharoa dia efa ao anatin'ny contrat ifanaovantsika. Izany miantoka ny frais de déplacement rehetra. Tsy misy volanao miarana ariary aza. Ary noho izany no mahasarotiny anaiky ilay fepetra voalohany. Nefa dia tsy maintsy mandoa io vola io tompoko vao afaka mandeha mba tsy hitorian'ny olona. Tena mazoto fe nefa aloha ianao e. Mazoto be mihitsy tompoko raha afa-po amin'ilay fanontaniana rehetra teo ianao. Nafa-po andray matory andrema. Tamin'ireo olona raiky amin'ny 30 tonga teo dia 3 ianareo zao no lanilany ny vavoniko. Nefa raha misafidy dia aleoko ianao satria ilay voalohany mino ny mpamosavy efa nahita-petsaka, ary ilay faharoa nety daholo ny valiteniny rehetra saingy efa lehibe taona ihany ka atahorako tsy havita asa tsara loatra. Bon, fa ohatrina nefa ilay vola avanse ilainao? 4 alina tompoko. Zato izy vola be indraiko. No za tena maika andray matory andrema, ary noho ianao tena ao amin'ny lakaosy tsara dia tsy maninona fa ikako ihany saingy manao taratasy mazava kosa sika. Misaotra tompoko. Toy izao sy izao ary ny fandehanka eno tsara. Eny tompoko. Ny trano andrasana dia any Moramanga. Moramanga? Tanàna eo amin'ny 3 kilometatra miala amin'ny ville. Eo mirehefa eo amin'ny 3 hektara eo. Trano ray lehibe mifitra 12. Misy rihana, zaridaina, zava-maniry maro sy hazo fihinam-boa. Misy trano kely ray izay eo amin'ny vavahady fidirana. Mpivady efa lehibebe no mipetraka miandry azy eo. India Raleza sy Ravovadiny. Izay no anaran'ny zareo. Alika 3. Miko sy Dynamite ary Satan. Izay no anarale alika? Zay. Ny andraikitrasanao? Eny tompoko. Manampy analeza amin'ny fikotsakojanan'ny tanàna. Manondraka zaridaina, ny hazo fihinam-boa, ny fambolena rehetrarehetra sy ny sisa. Mikarakara ny alika ary manao izay ahazatra azy ianao. Satria masika dia masika ireo alika ireo. Manampy any ramatoa Ravovadin-Draleza ihany koa amin'ny fanadiovana ny trano lehibe. Grand nettoyage indro isan-kerinandro io. Mety isy koa ny réparation atao amin'ny trano, ny loko sy ny sisa. Izany hoe anao izay afatifaty ny trano mihitsy izy tomana ny client hividy azy. Izay ny tanjoko ary izay ny tiako ataonao. Io tanàna eo andray matory andrema izay nomeko anarana hoe Villa Emeraude.
noho izy ao anatin'ny zava-maniry maitso mavana dia efa inefatra saika nisy mivita izy io fa tsy raikitra foana ka tsy maintsy atao izay alafo azy ao anatin'izay fetrandro ipetrahana ho an'izay dilo io ray volana io tsy maintsy lafo ny vila emerauta izany hoe miankina aminao amin'ny fikotsakotsanao azy miendrika asehon'ny tanàna ary indrindrindrindra ny lazany no alafo azy ka noho izany tsy maintsy miezaka ianao izay no mahalehibe ny andraikitrao sy anakaramako anao lafo dia lafo ohatr'izao randrema azonao ve tsy ohatra tsy dia arako loatra ny Andriamatorandriamanalina eno tsara ary eny tompoko ny tenako Andriamatorandrema izany hoe ny asako raha azavany bebe kokoa aminao dia mpanangona sy mpifidy ronon-trano tsy dia tiany olona ronontsony izany na amity maika noho ny ampiretana ary fidiko mora aloha izay aloha kojakotsako tsara avy eo iova endrika anintona sy ahatamana dia ametiko indray rehefa avy eo raha mora ny fidianako azy be da be koa ny vola lanjo amin'ny fanamboarana azy ka rariny raha ametiko lafo kosa izy avy eo satria ny tanàna dia tena miova endrika tanteraka mihitsy amin'izay fotoana izay raha ianao nge Andriamatorandrema no mahita ny vila emerauta rotoana lasa izay tena gaga ianao fa tena tanàna aolo ankehitriny kosa dia tsy fantatra ho izy intsony ilay izy ndrisy anefa araka ny voalazako taminao teo inefatra efa saika nisy nividy ho a vila emerauta tsy lafo iany hatramin'izao ny antony dia manangatra ilay tanàna ahoana tsara hoe Andriamatorandriamanalina manangatra eny hono aloha ho an'ny miniminy foana fa tsy sakosa aloha fa manangatra ahoana tompoko asa fa reo olona roa voalohany saka hividy azy voanarezany tsozany fotsiny dia takimotra tapoko indray ireo roa sisa kosa ny ray fa mipetraka 2 volana ary ny ray 3 volana tsy misy tamana fa niala daholo dia nivarotra azy tamiko indray mazava loatra fa atsasaka ny ividiany ny azy tamiko no ividianako azy amindray zay vao manaiky andray azy zay ilay afiram-barotra Andriamatorandrema angamba azonao tsara azoko tompoko bon noho zany tsahomely zany ary dia tady porofo mihitsy ny tenako ka mipetraka tapa-bolana tao nanao fanahina mihitsy nefa dia tsorika aminao fa tsy nahita matotoana avelo ary tsy nareny sofiko ka zay nataoko hoe tsao ilay izy tsao nefa dia ahoana ary no antony tsy nahatamanan'ireo olona efa mipetraka atao ireo raha izany tokoa na tsy fitiavana ny tanàna mihitsy no mpampivohevatra tampoko azy Andriamatorandrema na eno tsara eny meno anao na misy olona manao kasoparana tsy alafo ny tranoko na mitady hividy azy mora ka manao fanahiniana mampiroro sy mampitahoatra ny olona mitady hividy azy na hipetraka ao izany hoe sabotage commercial zany Andriamatorandrema teknika ny afiram-barotra atao aloha zany Andriamanalina nefa ho tsy manaiky an'izany noho izany raha izay no izy sabotage commercial enao tsara ve za eny tsy maintsy atao izay isamborana ny olona manao sabotage io mbola vola be ambony io karama voalazo io no meko anao Andriamatorandrema raha azonao somatsara io olona io ka voavahanao ny olana izay le izy azonao ve fa ahoana moa tompoko no hanaovanao hoe io olona io mety maro angy izy ary ataoko ahoana koa ny fomba fisambotra an'izany tio meko anao anampy anao isambotra azy erovanao tena Andriamatorandrema to basy eny basy bolety ty ary zay matahotra anao fa efa misy taratasy ara-dalàna ty ho an'izay gardien hipetraka ao ny hoe maro indray dia aza matahotra anao fa olona tokana ihany izy ary vehivavy
Vehivavy hoe? Eny e, vehivavy no re mitoloko sy mitomany ary mitarandra nresaky misasakalina ary misy indray mandeha isam-bolana hony zany amin'ny fotoana tsy voafetra aloha e, mandritry ny 3 andro eo. Ay ve izay zany le fisioany. Zavatra tsy de misy dika eny e, tsotra, mbola tsy misy olona voakenda na hain'olana folo ohatra eto Andriamatorandrema. Olona no mampiororo miseho angatra ao fa tsy maintsy ho tratrako aloha na olana ho aingana. Bon, zay ny amin'ny Andriamatorandrema ka ahoana, mbola eny ve sa tsy e? Eny Andriamatorandremanalina. Saingy era ho tsara aloha ny vadinao, sao tsy mety mandeha izy ohatra ka tsy ho afaka koa ianao andao azy. Afaka mijanona any amin'ny ray aman-dreniny izy raha misy zany. Ay, Nefa mahazo mitondra olona hafa ve namana lehilahy hosolony, hosolony araka amiko ihany raha mijanona izy. mahazo mitondra namany ianao, izay olona fantatrao fa azo antoka kosa nefa, ary tompona ndraiky traminy ianao amin'izay fotoana izay, eo amin'ny lafiny rehetra e, ka ianao indray no manakarama azy amin'izay fotoana izay fa tsy zantsony mihitsy. Mazava aminao? Mazava tompoko. Anao ny taratasy fifanarana ary sika izao. Raha mpitso manome ny vola avansa tadiavinao, raha fakapitso départ. Ka eto amin'ny borako eto no fotoanantsika. Tsy mitondra entana na inona inona ianao, na lamba firakotra aza. Ay, Izay vita finarenareo mivady no entana sy ireo zavatra madinidinika ampiasainareo manokany. Dia izay. Rehefa tonga andray, mahazo mifidy izay efitra tianareo atorinareo, na any ambony na any ambany, azonareo atao daholo. Ao amin'ny lakozy io trano lehibe io ihany koa raha matora avao no mikarakara ny sakafonareo. Bon, venio ary ty taratasy ty Andriamatorandrema dia soniafo. Ahoana tsara hoe Rindrima? zany e, manangatra hono. So dia mba manahirana zany Rindrima. Ko raha tsy zava-misy ve zany hiala tao daholo izay olona rehetra efa nividy an'io trano io e? Ka sabotazy hony e. Sabotage? Dia Iza ary ty vehivavy tokana hivadika totoa andeha hitomany misasakalina any an-tanànan'olona any e? le olona manao an'le sabotazy zany e. Tsy mino an'izany Andrema. Fa hoe tena angatra ve hoe ianao? Na mety ho mpamosavy keo ngambany. Asa? Efa bebe ihany anie izay zavatra hitako izay Rindrema e. Za mantsy efa nipetraka tany tsimotsimo tany ihany. Matahotra ka. Ka matahotra ary ve ianao dia tsy handeha e? Misy hitondrako any solo e. Tsy handeha dia ho aiza nefa? Asa? Eny amin'ny roneny ohatra mandram-piveroka. Ka aza medaladala eo Rindrema. Za no fatitebiteby aminao aty. Ianao andeha hiazangatra na mpamosavy any Moramanga any. Eny ka zao ary e. Ka miomana ary e. Alamy taminy daholo ny entana dia n'izao fa raha afaka pitso no manainga. Villa Emeraude. Tena tsara mihitsy tokoa le tanàna. Sady ngeza. Jereo nge reto zava-maniry maro isan-karazany. Hoe, reto voninkazo marevaka mahafinaritra Rindrima. Tiako be mihitsy. Ndray. Arabaina tonga zao eto amin'ny tanàna tompoko. Misaotra tompoko. Za no Ngaraleza ary Ravao no anaran'ny vadiko, miaraka mikarakara amiko ny tanàna. Ay, dia faly malala anao tompoko. Za koa re torako izany e. Mandroa ary. Misaotra indrindra. Misaotra e. Atao amin'ny efitra fandraisam-bahiny aloha ary. Avy eo nareo mivady misafidy izay efitra tianareo hipetrahana tompoko. Reto miantona reto daholo ny fanalahidy rehetra.
efa misy numéro-ny daholo ro varavaran'ireo. Eny ary tomboka. Atao ambadika ity efitra fandraisam-bahiny ity a ny efitra famakiam-boky, dia misy efitrano fandriana anankiray eo. Etsy ampitany lalatsara lehibe kosa ny efitra finanana sy lakozia. Ato raha voavadiko no mikarakara ny sakafontsika. Ay, tena malalaka tsara daholo kosa ny efitrano. Izay aloha dia marina izy malalaka tsara mihitsy. Sady tsy fantatra mihitsy hoe trano talonina vozona Eno fa tena niova endrika tanteraka. Izany hoe trano tsara ihany izy ity taloha fa vao maty le tena tompony dia tsy nisy nikarakara intsony satria izy tsy niteraka. Ay moa. Dia lasa olo teny ny tanàna. Ingarandriamanalina ny tena nanao mihitsy tamin'ny fanamboarana azy tiako. Fa eo angalo nareo mivady mandra-pifidinareo izay efitra tianareo atoriana sy asiana ny entanareo e. Eny ary. Fa andeha kely afa misy zavatra atao koa ambadika eo e. Eny ary ry ngara leso. Rehefa vita izay fikarakara nataonareo dia makanesa tsy any efitra finanana fa efa ao raha matovadiko mikarakara ny sakafo atoandro e. Efa naplaza taminay mantsy ingarandriamanalina fa isy olona ho avy sady angamba tena refona mihitsy zao nareo a. Zany indrindra tiako. Eny e, tsy dia nona loatra akory fa ny diny tena nahavalabalaka e. Dia izay nasehoko anao izay no faritra farany andrefana sy avaratra amin'ny tanàna ry Ngarandrema. Eto kosa no faritra farany atsimo. Hitanao amin'izao fa voafefy tamboho avokoa ny tanàna. Sady feno zava-maniry ary ty farany atsimo ity tena mikitroka sy mandropony indrindra. Mbola mila fanadiovana sy fikarakarana kely mihitsy izy ity e. Izay aloha Efa nanao ihany fa tsy araka e. Ny eo voadio, ny eo maniry ihany ny ahatra. Ny tena koa miasa rery moko. Dre, ary ino ty vavahady kely ty? Maka izy ty ry ngaraleza to misy fasana ato ambadika ato zany. Ie, fasana io fa fasapony. An'le tompotrano taloha namboarino azy io. Ay, ka nahoana no foana fa nga izy tsy milevinao ka? Tsy hita popoka amin'ny fatiny. Tamin'ireny fotoanan'ny kotaba amin'ny fito amby efapolo reny mantsy izy no maty. Ka toa hoe anisan'ny entin'ireo vazaha kely nanaraka azy io ny angaly ramatoa. Vehivavy angano tompon'ity taloha? Ie, vehivavy. Tsy niteraka izy. Anisan'ny olona mpanana be tetỳ amin'ny tanàna zany ry Ngarandrema. Efa 10 taona lasa nge zany tantara zany e. Dia foana ny fasana? Ie, foana io fasana io. Nefa dia vita tsara tokoa aloha. Efa niditra tao mihitsy izay sy Ngarandriamanalina. Farafara vato tokana anaoko. Ka nahoana ny fefena be toy izao? Tsy isan'ny tany Ngarandriamanalina intsony zany? Tena isany tokoa fa navahan'ny Ngarandriamanalina mihitsy tokana. Noreo tsao miely. Eny e, fa hony tokoa ary ngaraleza. Ahoana marina izany tsao momba ny tanàna hoe manangatra zany e. Zany hoe sarotra amiko ny teny aminao Andriamatora Andrema. Samy manana ny finoany mantsy ny olona e. Eny e, fa ny hevitro no mba tiako fantatra e. Tsy efa ela nipetrahana teto nareo mivady e. Ie, raha vao nahazo ty trano ty mihitsy Ngarandriamanalina. Na tamin'ireo mpividy roa efa nipetraka teto aza ve? Ireo mpividy roa voalohany. Dia niala aloha zahay rehefa tena nipetraka ireo roa taty aoriana. Zay vao niverina indray rehefa tsy tamana ireo. Dia hono dia nandrean'izany feo mitoloko sy mitomany zany ve nareo? Tena nandre dia nandre tokoa fa tsy mba honohono Zany tsy te laza zavatra betsaka aminao ary Ngarandrema. Fa dia miseho amin'ny fotoana sy andro samihafa zany zavatra zany ary mampitsangam-bolo marina ve ry Ngaraleza? Tena marina zany ry Ngarandrema. Lehilahy lehibe no tenanao an'izany. Zany hoe tsy olona mpahampiorohoro velively araka ny filazan'ny Ngarandriamanalina zany fa tena avelo. Ka raha olona ve no manao sangy ratsy toy izany tsy efa rotiko ireo alika ireo hatry ny ely. Ireo angeka tsy misomongy ary vahako foana raha vao misy zavatra hafahafa miseho. Fa tsy nisy mihitsy olona voasambony na voakaikiny tamin'izany fotoana izany e. Izy ireo indray aza no miforodrambo mitomany valala mahatsiravina.
Zany ve? Izay no nataoko anao hoe sarotra ho any ny teny marina fa tonga ianao io dia ahitany zava-miseho rehetra eto. Izany tengo izany nefa aoka tsy ho tonga anao any amin'ny Andriamanalina fa ho alany amin'izany a. Mifanohatra amin'izany mihitsy aza zao ny zavatra tena tiano porofony eto mba halafo haingana ny trano. Nefa tena tsoroko aminao aloha fa ho sahirana ihany izy vao halafo an'ity trano ity. Eny misaotra anao ry ngaraleza tsy nanafina tamiko a. Inona moa ny lasaka amin'izany amin'ny Andriamanalina fa aza matahotra ianao e. Ny angatahako aminao koa dia mba tsy tenentenenanao zavatra betsaka amin'ny lila vadiko. Teneno manginitra matovy vadinao. Tsy tantaran'izany aminy e. Ay, izy mantsy olona bebe fanahiana sy sarosaro tahotra ihany ka raha izany no henony. eny e, mametoky anao fa tsy teniteny inona na misikotra azy izy. Resa dehilahy koa izany fa tsy resa behivavy e. Izany mihitsy e. Ka hoana tamana? Tamana ka sady tena mahafinaritra kosa aloha ny tanàna. Mahazoto ery mihitsy a manondraka an'ilay voninkazo sy manampy andra-matora vao ao an-dakozia ao. Tena nahazo aina besady kosa aloha ianao e. Zany 10 andro ainy nahatongavantsika fa mandro fehizay ny tanàna. izay kosa aloha e. Tena tsao marina angamba le izy ka. Aza Zay ohatry ny misy ihany anefa fotoana mahafahafa zany indrindrema. Hafahafa ahoana ny tiana ho lazaina? Tsy haiko manazava azy ho za moa hitanao fa tia mamaky boky io Ie dia indroa zay tao an'efitrano fitehirizam-boky tao no no naninona ry lila? ohatrany hoe tsy irery zany aho Fa ahoana e? hitanao ohatran'ireny misy olona hafa miaraka amiko ireny mihitsy ao amin'io efitrano io. Zany a? Ohatrany misy mahavoadonina indray mandeha aza noeveriko fa hoenao mihitsy niditra sy nijoro tsy lavitra teo. Nitraka tampoka nijery taitra mafy anefa fa tsy nahita nizaniza teo. Tsy nisy olona hafa koatra akory ny tao. Farany dia naleoko nalainaingana ilay boky sendra teo dia tany an'efitrano fandritsika any namaky azy. Zany very lila? Mariny e. Dia indray arivo izay koa tao ambony tao ihany. Nisy inona koa? Nitady ny misoa za ele zanaka saka iny. Dia tsy hitana isy raha vao izay nalehany. Omena sakafo izy tamin'izay mantsy. Isan'andro izy tonga dia manantona ho azy eo an-dakozia ao foana miaraka amin'ilay zanany roa kely ireny rehefa tonga ny ora fisakafoanana. Fa tamin'izay izy nitadiavina eran'ny trano. Tsy ino ianao raha ilazako fa tao an-dalantsara na eno varavarana nikaratoka mafy be. Varavarana? Ino za nandalo. Le varavarana nefa midy avy ao aorianako ao. Efa arivariva maisimaisina moa tamin'izay. Dia ahoana e? Varavarana izy? Ka le varavaran'ny efitra misy rideau mavokely io mihitsy re. Le efitra fahasivy zany e? Ka ny fanalahidiny io anga miala ato ambany ato mihitsy ka. Ka zay angeny nahagagary ndremy. Tafatsatoka mihitsy aloha tamin'izay dia nierika moramora. Nataoko ty hoe isy olona hivoaka na hiditra tao. Dia inona no nataonao? Niverin-dalana mihitsy aky ianao nga ahoana. Ny vahako ny poignet fa nidy mafy be mihitsy le trano. Le trano eniko ny karatoka teo zany. Kanefa ne nidina tsara mihitsy io trano tao aorian'ny fanadiovana fakomaly e. Ka izay indrindra angeny nieritreretiko hoe adinonareo angamba ho any nanidy an'io dia tsy voahidy. Natsoiko indray ny anaranao sy ny anaran-draleza fa niveriko hoe ny ray taminareo no niditra tao amin'ilay efitrano. Kinanjo dia tena sady tsy namaly nareo ny trano nidy be. Nefa io hevitra io anefa raha ny filazan-draleza no hevitra le ramatoa tena tompotrano. Le tompotrano taloha hevitra fatoriana izany e. Ay, le ramatoa hoe maty ny rovazaha nitondra aza-keriny. Iza nandrenesanao an'izany? Iza nefa ny tsy mahalala an'izany tantara izany amin'ny mponina aty amin'ny manodidina e. Na izay sy raha vao mandeha mihetsy ireny aza nge dia maheno ny resaka loatra izany foana e. Mivavan'ny olona nga hozy ianao azo tapenany e. Ka le izy ange hono izany tsy nivonoana teto e. Eny fa tsy maintsy nivonoany tany amin'ny nitondrany azy tany ihany.
ary angamba tena nampijaliany mihitsy aza vo nitaperiny ny ainy. Avela ho any izany fa zavatra efa lasa tany e. Mampieritreritra ihany aloha ilay izy Rindrema. Misy zavatra hafahafa mihitsy fonosonyity trano ity ka. Zay indray e. Marina nge izany Rindrema e. Ohatry ny manana tsindrimandry hafahafa izany a. Tena izy zavatra ho hitantsika mihitsy angamba eto ka. Dia ity faritra ity izany no asain'Ingarandrema nalamboarintsika Ringaralisa. Nisy lavaka be mibanabana mantsy teo taloha. Ty trano ity mantsy ange tsy hoe narodana tanteraka hatramin'ny fotony tamin'ny fotoana nanamboarana azy. Izany a? Mafy be ilay fotony teo aloha dia najanona teo izy. Ndriana ihany napakarina sy namafisina. Ireo efitra rehetra ao ambanin'ireo izany efa efitra teo aloha daholo. Nisy ny nampiana tamin'izy ireo ary nisy ny foanana natao bambaray e. Ny lakozia sy ny efitra fitehirizam-boky izao no tena tsy nikitihana mihitsy. Fa nisy zoky eo aza ange teo ambanin'ny trano tao fa nitampinana e. Vita tsara mihitsy le izy e. Maimaika be aza nanaovana an'izy ity satria hoe maika hifindra hipetraka le olona saika hividy azy voalohaniko. Izay baiko rehetra vao raim-piasa tonga dia nitaterahana fotsiny amin'izao. Ka raha ny baiko momba ny antsika ity izao dia hosorohana tanteraka reto kirihitra sy zavamaniry amin'ity faritra ity reto fa ho asiana basin eto. Zay mihitsy. Toa hoe ho asiana piscine koa aza fa mbola tsy fantatra aloha momba izay. Ka miandro ny materiel ho tonga sy ny baiko manaraka indray izany tsika fa dia fanomanana ny toerana fotsiny kamba izao no ataontsika aloha. Fa manino ianao ry Lila? Na nofo ratsy be ary Rindrema. Nofo ratsy hoe? Nofo ratsy hoe ahoana ka? Misy vehivavy izany ho vehivavy? Tereny amohan'ilay trano fa voahidy ahona izy. Dia rehefa mivoako anefa ilay trano Dia ahoana? Dia tsy trano ke ilay izy fa fasana. Fasana ho ary Rindrema. Ary tsy nisy olona akory ke tao fa foana ilay izy. Ka tsy ilay fahasapoana ao Atsimon-tanàna io ve no azonao nofo e? Sare. Ary sao dia mba milevinao amin'io fasana io ihany ara le ramatoa izany. Milevinao ve tsy ho hita fe ianao koa ohatra ny adala. Asa ka mety hoe ao ambanin'ny tany ohatra. Ka na ao ambanin'ny tany na ao amboniny ve tsy efa ao anaty fasana ihany izany e. Inona indray no mampanangatra azy ohatra no hitarainany hoe voainy izy. Ka mety hoe teo akariny eo amin'ny farafaravato izy ohatra ka. Ka mangina foka izay ka. Matahotra ary Rindrema. Toa ianao indray zato izy no anelitsao eto. Rindrema, tena nofisiko mihitsy nge ilay izy fa tsy tsao e. Ary nofo tena hafahafa mihitsy. Henonao ange fa vehivavy zarazara hoditra ilay izy. Misy tandro eo akaikin'ny oriny eto ankaviany ary miravaka peratra ny ratsan-tanany rehetra. Fa inona nefa ny omezanao amin'izany? Mampihomehy. Hitanao hatramin'ny tandro ao amin'ny orony ve? Efa hoe ho ahy misy tandra ny oriny eo akaikin'ny akaviako. Ny peratra amin'ny ratsan-tanany koa? Tena nitaraina tamiko ane izy Rindrema e. Nanandratra sy nanakambana ny tanany roa mihitsy izy ny talao mafy tamiko. Tena tsy hitako mihitsy izy mampihomehinao amin'izany e. Zavatra mampalahelo izany amiko. Ary na ny fiangaviany aza mahonena mihitsy mijery an'ilay vehivavy. Ary ho aiza ianao io e? Angatsy atory. Matorisio matsara eo ianao fa za aloha aleoko mandehandeha ka. Tena tsy ahita toreto intsony koa angamba sady efa amin'ny efatra koa izao e. Ndrema, renao ve izany? Fa reko hatry ny ela teo fa za mitabataba mafy ianao e. Fa inona hono izany lazainy izany? Mangina hoe ianao ianao lazy. Mangina. Tena vehivavy izany marina. Vehivavy nitomany izany Rindrema. Mangatsiaka be a. Ndray, eny tokoa ary aiza ry izany e.
ohatry ny ato ambadiky ny trano mihitsiny, tena ao ambadiky ny trano mihitsy zany. Inony e? Ndrema fa hoaizy tenao e. Ary atao iny iny basy? Aza mihetsiketsika io aloha ianao e. Tandremo rindrema, eto ary lehilahy mpideposy e. Tena vehivavy mitomany sy mitaraina tokoa zany. Fa aiza ry izany e. Aleo voaiko moramora ny varavarana dia hivoaka ao alatrano a. Zay. Ary aleo andady anaraka vodorindrina hoe. Jereo fa mitomany fahalala-mba amin'ny alika. Inona tsara hoe izany lazay? Ka tsy le nofony lila daholo ve izany? Ary andraso fa me manakaiky ny feo. Aleo tratrariko eto amin'izay. Aiza? Aiza? To tsy misy olona. Mazava be ny tokotany. Aiza indray izy zany? Marina tsy avy any an-trano. Sao dia mba... Ndrema! Lila, maninona ianao? Ka matahotra ary Ndrema mariny. Ino ianao nefa avy atao trano indray nge le feo e. Aiza? Zany, enony e. Tena ohatry ny avy ao any efitrano fitehirizam-boky mihitsy izany. Marina ve izany Ndrema? Zany ve? Zany fa eno e. Aleo ary hoe hojereko. Andrasonao ianao. Matahotra ka. Matahotra ary Ndrema. Ndao ara manaraka e. Avy ao aorianako ho ianao. Ary aleo voako moramora ny varavarana. Tonga dia tsy lovo ry Ndrema. Tsy lovo a. Tsy lovo tsara. Aiza? Aiza? Tsy misy olona, tsy misy an'izaniza ato. Nefa tena avy ato mihitsy nge le feo teo e. Eny e, ohatry ny avy ato tokoa. Nzay, enoy e. Zay ndre le feo. Any tokotany indray ry Ndrema. Tena marikoditra marina mianao izany ry Ndrema. Ary ahoana ary ny tsy fahandralezany alika e? Asa? Sa tsy henony? Antsy. Loza andry le rotsiny. Ndrema, eno eny e. Renao? Ie. Inona ary? Feoana rojo. Eno a? Rojo tsisaka amin'ny tany izy zany. Tena feona rojo mihitsy zany e. Tena mandeha manodidina ny trano. Andraso hoe hojereko indray. Ka aza mivoaka antsony ianao ry Ndrema mariny. Tena tsy manaiky ny andehananao antsony aka. Hijery sy sambotra ny olon-dratsy nge no andraiko trano karamana eto ry Lily. Ka tsy olon-dratsy araky ny fiheveranao azy ange zany. Avelo zany. Ndrema, tena avelon'le tompo-trano teto mihitsy angamba zany ka. Na ino ianao na tsino dia izay e. Ka tena tsy tatiko mihitsy mianao zany ka. Ohatry ny olona mijaly be mihitsy. Tsy te ianao zany ary Ndrema. Tsy te ianao zany e. Ndao ianao matory e. Ka eko ihany ange le izy na ao am-pandriana azy e. Tapeny ny sofinao e. Misy vovon-dandihazo ao amintsika ao. Tapeny ny sofinao Tena rehefa loso tsy ty te ianao. Ndrema. Tena loso ty mariny e. Dia zay ny zava-niseho alina raha liza. Sahabo ho tany ho any amin'ny ray sasany alina tany angamba. Asa raha renao? Tsy reko aloha ny alina e. Fa reo teo aloha rehetra dia reko tsara avokoa na feoana rojo na inona. Rojo taritina manodidina ny trano le izy. Ka tsy maintsy mbola izy zany anio alina raha izany na melanelana 2 andro eo farafaratsiny. Satria intelo misezy foana hatramin'izay. Ary tena mahagaga ngeny tsy nandrenesany Ndrema nalina azy tamin'izy teto e.
tapabolana izy no nijanona teto fa raha naharitra kely iray volana izy a dia horeny tsara mihitsy izany satria voalasa 5 andro izy tamin'iny a dia niseho ilay zavatra. Ilay izy koa ange miseho amin'ny fotoana samihafa e. Tsy fantatra mazava. Eny e, ka zao no atao e. Samia miomantsika ka zay mandre aloha dia miantso. Raha ianao no mandre aloha tonga dia manatona aty satria aty foana ilay izy no miseho fa tsy any akaiky mivavahady any aminareo antsinona. Sa ahoana hoe no? Eny ary tsy maninona. Ahitana izay tena marina amin'izy ity mantsy satria izay no anaikitra eto dia ny ahitana pirofo marina na tena mpampiorooro tokoa na zavatra hafa ka tsy maintsy ataoko izay ahitana ny oringa raha leza na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Inona malasa ny eritreritra ao? Tena lasa ny saiko hoe sao dia mba iraleza mivady ihany ary manao sangy ratsy eto e. Fa ahoana koa ny fomba anaovany an'izany ary inona no antony? Asa ohatra hoe misy olona manan-karama azy ohatra manampy vola be ampitahotra an'izay olona mitady hipetraka eto mba azony morany trano na misy zavatra kendreny ao e, volamena na firavaka le raha matotopotrano taloha miafina na milevina apo. Asa anjarako indray no meanao ka. Nahoana moa mety mitombona ange izany relile raha matora avao no manao mahatoto dia raha leza miambina dia izay ny tsy mampiraika ny elika satria mangina ho ianao aloha eno iny e izay indray le izy aiza zany eno tsara zany mitomany zany inonao ve tena izy marina ary aleo hiantso andraleza za koa ndeha naraka anao anika tsy hijanona rereto kosa aloha ka ndao ary e ento ny lampe de poche fa za mitondra basy toy ity tamin'ity eto raha leza ka ie tena izy mihitsy dia ahoana ndrara leza renao ve Efa tsy natory fa niambina mihitsy ka eno inareo aloha izay indray henonareo ve izany ary andao fa dia tsy nanatrano izy izany izao andrasonareo raha matora vaosarlia andraso izay koa andeha ho anika aleo raha ngaha tonga dia miaraka daholo ka ay to tsy misy olona tena tsy misy nizaniza mihitsy oaka ary andao iodina dia tsy nanatranoindray tsy misy olona koa any jereo tsisy ninenona ary aiza ry izany ny feoko ohatra ny manako avavy izany avy ao an-trano indray ny izy izany eno ingereto tena avy ao an-trano izany tena avy ao tokoa mihitsy ka ndao indray ary ndao indray ndao tonga dia vaora leza aiza efitrano foana no ato nzay indray raha le feona rojo ato ambadika ato andraso hoe avy ao ambadika eo mihitsy zany andraso tena viany any sy nanatrano izy izany andao raha leza hotratraritsika ndao aiza hitanao ve raha leza tokotany mangadiady be io nefa nge le feona rojo tsy mijanona mihitsy nefa to tsisy nininona kosa tena tsy misy nizaniza ny alika no mitomany valala ka inona marina raha nydika zao tena manenjika avelo mihitsy tsika rindrema marina tena miavelo le raha matotopotrano mihitsy aloha io ka inona ary ny atony mampanangatra azy toy izao teo averina amin'ny toerana misy azy angambana izy aiza ao am-pasana efa nomanino azy re fa aiza izy zao ary aiza no ahitana azy asa ianao ve adaly ka nentiny rehefa za milisa izy nefa manangatra eto zay no ataoko hoe aiza no ahitana azy aiza misy azy
Ono ary ngaraliza an iza no anaran'le ramatotompotrano fantatro ve? Ramatoa Rasombolanoro no anarany. Efa lehibe sa mbola tanora? To efatra amin'ny 50 taona angamba izy maty zay. Tsy niteraka hoe ianao? Tsy niteraka. Ka iza ara no nivarotra an'ity trano ty tamin'ny Ngarandriamanalina raha tsy ny taranany? Mety ny fanjakana angamba. Ngarandriamanalina zao no mahalala an'izay ko. Raha nahadiady amin'izay aminy anefa zao dia ho sarotra satria izy tsy mino hoe avelo fa terorista mpahampiorohoro misaboty ny varotana ny tranony. Ie. Ka nahoana raha atsony izy anatrika n'izao zavatra izao mba ho hitan'ny masony ny tena mariny? Tsy vahaolana izany ny tokony atao dia ny manadiady an'izay olona tena mahafantatra an'le ramatotompotrano sy mahalala ny tantaran'ity tanàna ity. Izay koa aloha e. Indrindraindrindra ny momba ny fomba nahafatesany sy ny toerana mety nitondran'ireo vazaha azy indrindraindrindra. Ka fomba ahoana nefa no ahafantarantsika an'izany? Zavatra efa tany amin'ny 50 taona lasa tany ange izany reto e. Dia itsika no manao fikarohany za mantsy satria ndraikitra sy asako le izy. Za no mikaroka an'ilay olona ho anontaniany Oka fa hitako e. Oka Ngara Mafandry. Izy zany? Izy zany ry Ngaraliza. Olona niasa tao amin'ny tompoko vavy Rasombolanoro taloha io e. Ay. Mbola velona izy. Mafantatra tsara ny tantara rehetra ary nahita maso mihitsy ny samborana azy. Marina ve? Marina zany e. Fa ahoana angatsy mba maty zany olona zany? Afaka nandositra? Sy sapaty zany olona zany e. Zany hoe neverin'ireo vazaha mihitsy fa maty kinanjo naratra be fotsiny izy. Izy tokoa no mahafantatra ny tantara rehetra e. Vita ho azy zany e. Ka aiza io olona io zao ry Ngaraliza? Efa nody eto Moramanga voaingana izy aloha. Fa teo izy taiza? Angatsy teto? Nitsaboana tany amin'ny hôpitaly Mararisaina tany Antananarivo tany e. Niratra mafy nahazo azy teo amin'ny lohany no navoadona mafy ny sainy. Voatifitra izy. Voatifitra teo amin'ny lohany. Ny zavatra mampanahy zao dia hoe tadidy ve zao izy raha ho anontaniantsika sa ho very saina tanteraka. Ka inona zany ny hevitra Ndrema? Tsy maintsy mihaino amin'izay olona izay dia fa alohan'izany aloha dia anoratra any amin'ny solo anafatra azy. Isolona manao? Eny e, alaiko hiaraka amintsika eto izy amin'izay mba misy lehilahy matanjaka ho namako sady izay soloko ngefa betsaka ny zavatra sarotra ny arahana ireo lahy sedra sy nandrafy meno ary lila fa tsy maintsy voavahana ireo lahy ny olana momba an'ity tanàna ity dia toy izay lesy ny olana ary soloa misaotra lahy aloha namaly ny antso e. Mahagaga tokoa izany le izy. Fa hono aloha sao dia miteraka problema aloha ny ipetrako ato. Aza matahotra lahy fa zavatra efa mifinavinaiko hatramin'ny voalohany sy efa nyteneniko tamin'ny patabe lesy zany zao tombonandro zao tsy misy olana fa zany miantoka an'izay dépensany lahy rehetra eto. Ka hono aletsy inona zany ny hevitra lahy? Zao lesy zany no atao tsy maintsy mihaona amin'ny Ngara Mafandry aloha tsika hanadiadiana ny fandehany rehetra tamin'ny andro ny samborana ny ramatoa Rasombolanoro sy ny tantarany rehetra ary ny tantaran'ity toerany ity koa. Rahovina rapitso aneo aloha mbola iandriandry ny sehon'le avelo fantelony tsika. Misy zavatra tiako marihana koa ahoana? Momba ny toerana etombohan'le toloko sy hiaviany ary ny fiafarany to ohatra ny ao atsimo atsinananao foana. Iaza matotonay zany larindrima fa efa leno mihaza jiola raha azo azaina lesy mampime mihitsy. tsy maintsy vahana ny olana nampandry fahalemana ny tanàna lesy ry solo zay aloha ny alafo an'ity tanàna ity mantsy no tanjona kendrena sy asa nanakaramana eto. Tsisy vidy mihitsy anefa ity ary tsisy ho tamahana eto raha mbola manangatra ohatr'izao ity tanàna ity. Ka tsy tokony ho basy angeletsy zany no entintsika e. Fa tanambokivoky na lakoroasy baiboly na tapakazo ihany koa ka. Tokony hozay mihitsy angamba letsy hatramin'ny nahatongavanareo izy zao impirony selo ty? Indroa intelo foana nefa isaky no miseho. Ndray mandeha lila na no fiafahafa ary
indro misy fisehoan-javatra hafahafa ny tranga tato. Ay misy an'izany ko. Ie, eno tsara fa ho tantaraiko an'ilay mifandehany. Dia mihaino Solo mifoaza amin'izay lahy fa manomboka antsika tsy matory-tsony. fa velona ity zao am'roambe folo alina. sura ve nefa lahy fa ho avy efa nitelina izy le avelony lahy zany. Sura letsy a efa ny telefonina izy. Aza tary lila fa leo izy atory e. Ay, izy koa tsy mahatanty miaino an'le toloko. Zara azy izy resy torobeko. Zay ino zay le izy ien'olona tsara ve zany e? Zany relavy tena eniko mihitsy. Tena vehivavy mitomany ary re mazava tsara ny tenina somary miketsoketsona azy. Ary andao amin'izay tsika sy lahy hivoaka moramora. Ndao Anaraka vodirindrina moramora tsika. ndao ary Zay avy dia tsy nanana izy zany a. omeo aty le torse. Ahoana hita lavy? Tsy mahita olona misy anisa. Zao nao tao letsy. Ahoana Elahy miodina avy amin'ny havanana. Za miodina avy aty amin'ny ankavia. ididintsika zany izy. Hodidinitsika amin'izay tsy maintsy ho tratra raha olona fa tsy ho hafa amin'ny divintsony ka lasa ary ndao tena ve dia tsy mihitsy zany feo zany. Aleo tsaikotsaikioko amin'izay. tena vetia tsy narana mihitsy zany feo zany ka. Ary efa tena kaikely tokony ho tazako nefa tsy hita. Mety many valala ny alika marina. Entazako iny misy olona. Iny angamba tena olona io aloha io. Sa iza solo ndrema aela no everiko le avelo efa sakitoraka zavaty mihitsy tena tsy hity. Zay no mahavelo azy letsy. Ienon'lahy inona le feoana rojo. tena rojo marina ary eo alohantsika izy zany. Nefa aiza aiza tokoa mazava be mangady ady io. jereo zay fa ohatrany hoe lasa oriny atsika indray nandalo antsika izy zany fa tsy hita maso e. Asa letsy zavatra vafa marina tika tena vafa. ka atahoana ty no fisambotra velo rindrema. Tsy misy afa-tsy ny fanahy dia adina amin'ny momba ny nahazo an'le raha matotato letsy e. le raha soa mbola nolo azona an'izay mamantatra an'izay tadiaviny marina e. Raha piditsika dia mandeha. izy zany lila marina Tena lily zany mikikika zany e. fa ahoana ary tia avelao izy avelao izy oa. Lila fa maninona vonjeo ndrema vonjeo vonoiny zareo izy mijaly oa mijaly izy rindrema. izy e. fino ty lazanao ry lila Iza no mijaly. Meo rano aloha letsy ry solo. Meo rano mangatsika aloha letsy e. laso vetivety ary ty ary ao ty sotroy ry lila sotroy aloha ty. olo ty rindrema Ahoana tena ohatrany mbola tsy tonga saina misy akely zany. zay ka zay felapelao aloha felapelao fa mierikerika lila. Zay ka io fefa mierikerika lesy ndrema lila Ndrema. Fasinona tena hita masoko e. Iza vonoiny zareo izy vonoiny zareo le raha mantotompitrano Inona re tena izy zany Andriamanitra? mihitsy zarazara hoditra de lava volo na re zany andrema ahoana taiza no hitanao? teo anolohan'ny masoko teto mihitsy
vehivavy miantso vonjy eo dia mitalao mioka amin'ny sezavato teo mihitsy felezin'ireo miaramila vazaha izy dia misy miaramila senegaly eny koa mikapoka karavasy anazy dia mivoadra maratra be re izy rindrema lila aloha ianao mijaly be le raha matory ndrema mijaly be le raha matory ndrema tena tsy tatiko mijery azy tena tsy tatiko mijery azy rindrema dia rehefa vovonoiny teo dia nafato ny tanany sy ny tongony dia nitaritiny dia mivelesiny tamin'ny rojo vy mijaly be le raha matory ndrema rojo vy nitaritiny nanodidina ny trano ve dia rototrotika be mihitsy ny akanjon'le raha matoa ka tsy te hatsiaro an'izany ntsony ary reto mijaly be le raha matory reto zay zany mihitsy le hoe vao afao tena zay mihitsy avy erenao amin'ny toerako zany ny teneniny ao am-pasana ve aiza nefa no misy azy aiza no ahitana azy amerinana azy amin'ny toerany tsy hijanona tsy hanangatra zany ty tanàny ty raha tsy vitsy zay tena mijaly le raha matory reto tsisa zao tafa tsy ny fanaovana fanadihadiana araka ny voalazany lahy andry ndrema na isavany arsivany ny braon'ny commune aza zay koa aloha no eritreritro zay mihitsy ny azo atao ny antotantaratasyn'le raha matory rehetra tato raha leza angamba mety mahalala an'izay manao any ianao tompoko ianao ve no ngiara mafandry za de za tokoa ka ahoana ry tovolahy anaty bola anka tsy zany akory ngiava saika mba hantangely zavatra aminao zahay hoe ahoana ry lekioto momba ny ramatora sombolanoro tadidinao ve rasombolanoro tsy fantatro tena tsy fantatro ve sisy zany mpanjaka anka olona nipetrahanao sy nesanao taloha izy io le nareo nipetraka teny antsahatsaky tena ohatry ny olona mbola very tadidy misy ny ela tsy izy zany jereo ny eny aiza hoe any amin'ny hôpitaly ny marary-saina ve zany nytoerana zany anka tanàna nipetrahanareo taloha fony tamin'ny andro ny fanjanahantany tadidinao reo vazaha milisy vazaha milisy vonjeo fa taminy zareo vonjeo oringa raha mafandry kiaky raha mafandry loza fa tena midelirany any lahy tena midelira so dia mba ahitan-dozy eto letsy nga raha mafandry tia aleo anavitra ny eky rotovolahy ohatray aza manmetsy ny hafa efa loaly tian'ny ranombazy vonjeo raha matorasombolano kiaky raha mafandry efa tsy maninona tsony ianao fa aza matahotra tsy maninona tompoko tsy maninona ianao ary raha matorasombolanoro to hitako nafatony sy maratra be tsy samijery aka aleoko nikipy modo maty izany efa maty relay ve zany teniny zany eko tsara lesy rindrema dia tena ao anatin'le nofony lila mihitsy ingy ary mitovy daholo ny zavatra lazainy aleo le tsy andramana ny tanina ihany to tadidiny tampoka indray raha sombolanoro eno kiaky raha mafandry olona tena mahatadidy tsara sady feny fahendreny ianao eny anaka na fatony raha sombolanoro dia nentiny nakaiza tsy hitako tsony angamba maty ono nentiny tamin'ny fiara ve zay indrindra tsy nisy fiara hitako olona mitondra basy sy karavasy vazaha senegaly nisy gasy io mpamadika nanondro andrasombolanoro mpamadika nitratrarin'ireo miaramila vazaha tao an-trano ve raha matora sombolanoro tao an-trano teo tokotany ka
za avy ety antsinana trano izy teo ambonin'ny sezavato. Sezavato hoe eno a sezavato ve Masika, tena masika ireo vazaha. Tofiry ny lohako. Vonja mamarary ny lohako e. oka zay nge raha mafandro tsy maninona ntsony ianao fa efa sitrana tanteraka e. Renao zany e. ndrema tsara angamba raha mandehantsika aloha e. to mampatsiahy azy zavatra betsaka loatra zao so sanatria mampiombony aretinety na ampihetsika ny adalany ndraiky ahitan-dozy e. ndao ary veloma ianao ry veloma anao mafandro. tompoko veloma e. ndrema ary ino nodidiny ian'la Ty letsy le sezavato nolazay ngara mafandro sy hitany lila tao anatin'ny nofony a. Teto zany raha sombola noro ny tratran'ireo vazaha. Ary jereo ny lafa eto tsy matsinana reto tsara mihitsy no misy an'ilay sezavato. Io koa nge ny eritreretiko io e. Raha tsy aveto ny etombohan'ny feo sy ny iafarany dia mifindra ao amin'ny efitra fitehirizam-boky. Ka misy ifandraisana zany ny sezavato sy ny efitra fitehirizam-boky io zay lahy. Sa letsy angamba so dia mba naleviny atao ambanin'ny sezavato koa sara ny fatindra sombola noro. tena tsy fantatra tsony e. Na ao amin'ny efitra fitehirizam-boky. Ao ve tsy ho hitandreo mpiasa nanao an'ity trano ty letsy na ngarandremanalina. Kelany laza fa tsy nadina hatramin'ny fotony ny trano ary nisy zohy ny tapenina teo ambanin'ny trano. Ka aiza raha no andro tanana n'ity trano ty ahitana ny fatiny raha izay no mariny e. Tsy anaiky an'izany mihitsy ngarandremana. Ahoana izy ny tsy anaiky rehefa tiano lafo ny tranony. Tena makarary ny lohako letsy ny mieritreritra n'ity raharaha ty ka. Zany la tokoa. Jemasolo aviana reo aty. Ahoana Fa misy inona? fa misy inona indray e. Jereo ty sary hitako tao anaty boky ty. Aiza hoe Io re sary tapaka lehibe efa tranainy sy efa vasobasoka. Jereo tsara ne vehivavy zarazara hoditra sy lava volo dia jereo tsara ny sisin'ny orony okavia. Io tokoa hoe. Hitanao ve io e? Tandra. Tandra lehibe sady mazava tsara. Dia jereo koa ny ratsan-tanany rehetra. Jereo ty ratsan-tana mitazona boky. Feno peratra volamena retsy a. Ary vakeo ny ao ambadika ao. andraso hoe Sio e. Rasomolanoro 18 février 1945 taizy ty sary ty no hitanao. Tao anaty boky tao ty boky ty. Jereo nge sendra nysotomboko tao amin'ny etazera izy ty. Hitanao le etazera farany ambany indrindra. Ary tena bokin-drasombola noromarina zany ty letsy. Ary mety mbola voatahirao koa ny antota-taratasiny ty olona ty nge Eny e, angamba tokoa letsy satria anisan'ny tena boky tranay na izao paozin'izao Zany ahoana re no fihetseham-pon'ny Randriamafandry raha mahita an'ity sary ty e. mety ampiverina ny sainy tampoka. na mahita an'ity toerana sy tanàna ty koa aza. Fa ny tanàna aloha niova be. Eny e. Fa misy ihany ny rakitry ny ela sisa tavela anisan'izany ny fasana sy ny sezavato ary ny kirihatra tsy nanana rehetra iny. Dia ahoana zany ny hevitra e? Ino ahoana tokoa? Aoka fa izay tokony atao hoe Ahoana e? ho alaitsika keto mihitsy raha mafandry e. Raha pitso dia raha pitso ihany zay. Mandrapahatonga zay afaka misava ny boky sisa rehetra ao amin'ny trano fitehirizam-boky eo. Fa tsy maintsy milaza migaraliza kosa aloha. Raha leza no nakandramafandry any. Efa ho avy mihitsy izy zay nga. Renika, ndreny tokoa ka. Ay. Manao ny ngiara-mafandry io. Manao ny ngiara-mafandry. Iza moa ianao fa tsy tadidiko ry le koto. Za le tovolahy tany an-trano omaly e. Zay sy ty namako ty. Ie. Ay, ary tranon'ny gouvernoura angaty. Tsy tadidinao ve ty trano ty e? Avianao nge aty tsy nanana ty e. Hitanao reo kirihatra reo dia io sezavato io. Sezavato? Tena le sezavato ve ty?
aiza Ramatora Sombolanoro a aiza izy Ary avidy jerenao ato. Io fasana io tadidinao ve io? a to fasany Ramatora Sombolanoro ve ty nisy namindra ty Tsy tsy nisy namindra fa teo ihany ny toerana nisy azy hatramin'izay teo ihany mihitsy. Ty le tranonareo fahiny ry Ngara-Mafandry teto amin'ity seza vato ty no tratran'ireo vazaha milisy Rasombolanoro tadidinao. tena marina zany izay vao tadidiko Rasombolanoro misy olona namadika anay malagasy mpamadika vonjeo e avotiny ena fa olo tratrany eto tsika vonjeo e Ngara-Mafandry vonjeo e Mivereny ianao e. Vereny ianao Tena lasa nandosina zazakazaka mafy marina. vonjeo Ngara-Mafandry io. aleo enjiana mihitsy Ngara-Mafandry mivereny ianao fa hipotra veondrevanareo fa za misy Tsisy avotiny an'izany ena avody e vonjeo e vereny ianao fa tsy misy azantsony hoa eo e. Tena tafotoina marina Ngara-Mafandry. Jereo fa netreka mafy tamin'ny vato ny lohany. Andriamanitra ataona ratra. Ngara-Mafandry na ratra nga ianao zany. fa aiza zany Eto e. Mahatsiaro tena tsara ve nao io e. Aloha ty sotroy to rano ty aloha sotroy ty. maratra voatifitra ve asa Tsy sanatria tafotoana ianao e, tafotoana fotsiny. ary aiza to tsy maninona ty maninona ty nalainy anakaty ianao ry Ngara-Mafandry antaninay sy anady adinay tena marina momba n'ity toerany ity sy ny momba ny Ramatora Sombolanoro. Tadidinao ve Ramatora Sombolanoro? Jereo fa tia ny sariny. to ny andriambavy Rasombolanoro tokoa ty ity le sarina lainy tao any efitranony 10 taona lasa zay ry Ngara-Mafandry e. 10 taona sahady ve 10 taona lasa tamin'ny androny tabataba teto amintsika na tongavan'ireo vazaha milisy nanao vonomoka ny malagasy. vazaha milisy tena izay vao tadidiko daholo. Tsaronao tsara. Tokoa tsy maty sy sapaty ireo namako maty daholo. Iena ry Ngara-Mafandry sisa patoko ianao fa inona marina ny zava-nitranga azonao tantaraina aminay ve? Etoa tompoko. aleo alo hipetraka Mahazo mipetraka ianao eto ambony seza vato eto. indrisy teto no natratraran'ireo vazaha milisy any Ramatora Sombolanoro tadidiko tsara nisy mpamadika malagasy nanondro azy olona fantatra io ary satria efa miotakotaka ny tany tamin'izay de naniraka ho any ambany atsinanana amin'ireo namana ny andriambavy iomana mitetika fanoerana izy efa niandro teto niomana le andositra sy hiafina koa raha misy ny tampoka de eo amin'ny fiverenako tampoka nipotra avy any atsinanana no nahitako fa indro efa voadidin'ireo vazaha Senegal Ramatora Sombolanoro zany ary nahoany teto ambonin'ity seza vato ty Ndray Senegal ray no nively azy tamin'ny karavasy hatramin'ny endriny ny tenany rehetra efa rapa miosona. Andriamanitra mampioripototra to. de ahoana ry Ngara-Mafandry de ahoana andeha hitsoka andositra no nipotra tafoka koa reo mpitolona namako avy eo aorinako zany
tazan'ireo sonegady de ahoana tevitra vararaka ny tsenana anay tsy misy fotoana namaliny tafalatsaka teo vonin'ireo namako a voatifitra teo amin'ny lohako de nidaraboko tamin'ny tany voatsindrin'ireo namako omeo rano kely aloha zafady ay tia rerikaka eo tirikaka ao ampio kely ihany aloha misaotra mahazoazoaina aloha ianao mavesatra ny fahatserovana toy ny voamaly teto amin'ity toeranyity indrindra torana fotoana tsy ela loatra ngamba ary no heverin'ireo vazafa maty nahiratro moramora ny masoko ilany de hitako iza no hitanao Ramato Rasombolanoro taritina amin'ny rojo vy nanodidina ny trano rotika ny akanjony potika ny endriny feno rata ny tenany andray ry lanitro avy eo de nampidiry ny tao amin'le efitrano kely fiafenana efitrano kely fiafenana efitra efa ny mandramatora sombolan'ory ela io iafenany raha tonga ny tampoka de ry mpanafika tsy mataotody kinanjo ay zany hevitra zany ry ngiara-mafandry avy aty atsinanana amin'ity rindrina atsinanana ity misy vy atosika ato ambanin'ny sezavato ato io no mamole varavarana vato afara miditra ao zany efa midanadana io varavarana io mitonga tampoka fa saika andositra koa zany raha mato Rasombolanoro ny tratrany eny angamba tsy maintsy zay mihitsy mety reny ny fiviny saingy diso oriana loatra ka tratra teto izy de nampidiriny tao izy ary no idiny tao zay ny zavatra hitako farany de torana ndray aho tsy nahatsiaro teny intsony raha tsy efa ela tany antranon'olona tsy fantatro akory de verisaina tanteraka ary tsy nahatsiaro ndray raha tsy tany amin'ny hopitaly marary saina tany an-Tananarivo efa taona maro taty oriana hony zany mahapadala tokoa zany ke ny fiainako teo aloha rehetra tsy nisy tsaroko afa-tsy zay tany antranon'olona tsy fantatro nalafina zay vao mazava ny zavatra rehetra ka aizy zany fi zany zao andao tokoa aloha voaina rindrima sao de mba ao tsia tsy mbola misy mikasika na inona tsika fa ahoana natao tsy maintsy ho ampanatsony ngiara-ndre manalina andre ny tantara rehetra amin'ny vavan-giara mafandry sy anatrika ny amoana ny varavaram-bato de aleo raha mahita eto ny marina zay mihitsy tokoa ny tena mety de zay zafa misy ry ngiara-ndre manalina mialatsiny raha nampiantso anao maika toy izao zao aloha izy no ngiara mafandry niasa tamin'ny Ramatora Sombolanoro nanomboka tamin'ny taona 2770 ka hatramin'ny 770 ary nipetraka tato taloha 20 taona zany izy tamin'izany efa 27 taona izy zao tena mahavarina tokoa zany tantaranareo zany ry zareo ary mahavariana ny zavanyseho za nefa amin'ilay nolazaiko taminareo fa ngia randrema anisan'ny olona tsy mba minomino foana raha tsy mahita ny masoko aminareo zany de io vehivavy tompotrano io no manangatra eto ary voahido anatin'io efitra io zay mihitsy ry ngiara-ndre manalina raha ny fisehon'ny tantara ary mbola velona io olona io no nidiny tao araka ny filazan'ny Ramafandry de maty tao zany tsy maintsy maty tao izy satria efa naratra be ary sao de mba mbola velona kosa ary izy leo jerena ho aingany zay no aingany indrindra
manaiky ny filazanareo rehefa mahita ny masoko. Aiza zao le vy? Ato ambany seza vato ato. Ato feno voninkazo nefa ato. Voadirongotana zany reo aloha. Io tokoa ohatrany misy lohana vy lavalava mitrangana io jereo ne mandehanaka ao angady raha le za tototry ny tany eo angamby izy zany. Tia re ka langa diako azy. io tokoa io misy vy lava be boribory iny io de atao hoana ny fanao antiry ngara-mafandry Tsy ndrina mafy ny vy sady somary ahodina akaombodiny seza vato. Ay ao aro hoe Atao vera. Dray to misatra be izany ka ao miaraka manindry le retsy ao efa tena rafiesana ny viko ao mavy isa roa telo jereo reto fa tsy mibadika iny ny rindrina vato eo tsinanana io jereo ne ndrema zay mibakatra amin'ny farany Ary andao irana mijery ary. Tao. Aleo anga ianao no miditra lory ny arandremanalina ka zany fofinato Eny tsy maintsy misy mamofona beotra zany satria tsy misy rivotra hiditra mihitsy. Misy lalan-drivotra ihany tia amin'ny karakara vy amin'ny tany ty. rivotra mahazo izy tapenana avy eo ambany angamby io Way, jereo jereo io anjoro-trano io. tolapaty io reto io miforotra mioky io ndrema matahotra ndrema matahotra ndrema ndany ianao mivoaka raha tsy mahatanto ny fofinato ry lila ka avy alao ihany aho eto ka andriamanitra odrinanazy io Tena izy io re olole io tompoko vavy rasombolan'olo. Izy tokoa ve? Ndrema tany lave mifatotra rotsy ny tongony aman-tanany. andray iany ary nafatotra nakambana avy ao aoriana andretiako zay gadra lava ny mbola tsy hitako Le rojo ny taritaritiny sy ny velezana azy ihany. sy ny velezana azy ihany io no ary ndia raha-mafandry tsisy varavarana na lalana fanavoakato ve zany sa Misy tokoa ity vy boribory anjoro-trano ty indray no ahodina. aizy zany Ty de mivonaka ao amin'ny efitrano fitehirizam-boky. ay ny efitrano fitehirizam-boko hoe aoka fa zay vao mazava aminay ny antony reny toloko ao avy ao reny de le izy ohatrany misy manaloka foana isaky ny makao amin'ny trano fitehirizam-boky io ka zay indrindra Ka ahoana raha no tsy nahafahany voaka nandositry. Zay ny tsy azoko. mifatotra ingeny ny tanany amatongony mifatotra rody tsy afa-metsika na mamindra akory azy Sady miaina efa kely. Efa mety torana izy angamba vao nampidirina tato. angamba mihitsy Zay mihitsy vao nanomana n'ity efitrano ty natao fiafenana Ramatorasombrolan'olo de nanisy kidoro lamba firakotra labozy maro sy afokasoka ary indrindra sakafo sy rano sotroina maharitra andro maromaro tao anaty baoritra jereo anefa fa mangadiady ny efitra ka midika zany fa noesoron'ireo vazaha daholo reo rehetra ireo ka Satria efa hovonoina mihitsy no antony nanotiana azy tato. Eo amin'ny 3 metatra eo zao ny sakan'ity efitra ity raha jerena. Ary efa metatra ny halavany. Ary mifanila marina amin'ny efitra fitehirizam-boky izy zany io marina le nahavariana fony anamboatra ny trano raha nijery ny planina. Zany satria fa taty ao aoriana ny planina ela be ty vao naorina zay mihitsy ndrisy ry vehivavy mahantra tena maty ny etaita sy ny anoanana tato marina izy ary
ny ratra mafinazo azy ihany koa. Iany efa lasa zany fa inona no hevitra ringarandriamanalina? Mazava loatra fa dia tsy maintsy afindra ao amin'ny fasana tokony isy azy izy. Tsy maintsy manao famadihana vonjo maika izany tsika amin-drano ny taolam-balona. Tsara ny hevitra ao. Zay io izy. Iany tonga amin'ny nirina izy zao ho vahany izy ho afahana ato ho esorina ny fatorana rojo vy ary ho apetraka ho amin'ny toerana tokony isy azy izy. Mino aho fa ao aorianan'izay dia tsy hanangatra intsony ny tanàna ringarandriamanalina. Engany ringarandrima. Raha tanteraka izany dia ho azonao ny volefahana mpanantenaiko. Alohan'izany anefa dia tsy maintsy miandry ray volana ho hita-porofo tokoa fa tsy manangatra intsony ny avelondra sombolan'olo eto antsatsaka. Tsy izy tsony io e. Tsy izy tsony angamba tsy hanome tsiny amy zany ianao e. tsy manome tsiny ianao ah. Eny ara zareo Ento farany eto zany ny asanareo. Mahazo mananga raha tiananga fitiny ny famadihana ny taolam-paharondramato Rasoambolanoro. Vita somatsara. Angatahana tsy hanangatra intsony izy. Afatra ataoko anareo rehetra nefa dia izao. Endringarandriamanalina. Tsy tiako fantatrolo-kafa ny zavatra niseho rehetra teto ka tandremo samy matambava. So tsy lafa eto indray mantsy ny tranoko e. Indrindra fa ianao ringa Ramafandry. Tsy hiteniteny izay hitanao any amin'ny tanàna rehetra any ianao. Matokisa ianao ringarandriamanalina. Efa niverina tanterako izao ny saiko. Tsy ho adiniko nareo rehetra rehefa lafo somatsara ny filay Merody. Tadidinao moa Rindrima le andro nanofisako azy hoe hitako ny vonoana sy ny kapoana ny voadraly Ramatoa tamin'ny talata 5 avrily iny e. Talata iny izy le niseho fanotelony. Dia nilaza tamiko ny Ramafandry fa 5 avrily 1797 koa ny andro ny samborana ny zareo teto. Zany very ny Ramafandry? Zany mihitsy. Tadidiko tsara ny daty ary voasoratra ano any. Raha azoko tsara zany dia 5 taona tamin'ny talata no misamborana azy. Izay indrindra. Izay andro nahafatesany indray tsy fantatra tsara io. Na firy andro taorianany nanidiana azy tato na firy andro. Leo zany ho any fefa vita e. Izay le tantaran'le averin'ampiororo teto. Mino fa mifarana teo iny. Miaika fa tena mananjina ry izy roa kely maty. Mananjina? Indrindra fa ndrahan'ireo tsy manatsinina latsaka ho an'ny fanafahana ny tanindrazana letsy mba ho azontsika an'izao fahaleovantena izao a. Eny, mandre am-piadanana ianao tompoko vavy. Ndrema, matahotra Ndrema. Avely nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Novelominy Sofia Ravelmanantsoa. Niaraka tamin'ny Christophe Rabearmanana, Ulika Andriamanantena, Ervalso, Tahirotsoa, Slof José, nandray feo Rijarakoton'Iraingy, Nana Totosa, André Larson.